Anisan'ny faritra mitondra faisana amin'ny loza teraky ny fahatsatsemany Vallon de Mitsingera ihany koa ny faritra Ambalanomby sy Antsahavaky ao anatin'ny fokotany Mangarivotra. Toy ireo fokotany maro tombondrano mandritra ny fahavaratra anoho ny tsy firarahiny commune Andrenivohitra Mahajanga ilay lakan-drano lehibe ivoahan'ny rano maloto rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ady avoakasika izany ihany koa ireto faritra roa ao anatin'ny fokotany Mangarivotra ireto miantso fandraisana ndraikitra araka izany sy fokotany ao an-toerana. Eto fokotany Mangarivotra ihany koa dia misy ny atao ambany tanàna any toerana iva zany ny any Ambalanomby sy ny any Antsahavaky. Ina no dia efa misy canal mamakivaky moa zany nafana moa fanatao teo ihany koa ny fanadiovana izay moa le vazivazy zaridaina sana ataontsika so ihany fa nisy pesta afahana ny olona rehetrarehetra nanadio fa raha zany tena mety ho dobo tokoa tamin'ity kanefa na izany zany iny amin'ny solima iny zany dia verina tokony ho asa maventy no atao iny ohatra ny any amin'ny Vallon Mitsingera tokony misy tractopelle zany tsy haiko na ny région moa tokony andraikitra amin'izany na ny maire tsy fantatra hoe tsy vitan'ny fokon'olona dia zany mety olana isin'ny fadoboana satria dobo kely aloha dia rehefa tena avo be ny orana dia tena dobo ratsy koa eto Ambalanomby sy Antsahavaky. Voasokajy ho faritra iva ny faritra Ambalanomby sy Antsahavaky tsy izy ireo ihany anefa no miaritra izay tsy fifankisan-dohan'ny ben'ny tanàna izay fa ireo faritra iva rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mandritra izao vanim-potoana ny fahavaratra izao.